Ufaneon'ny fiangonana ny fiarah-miasa amin'ny mpitandrina Dina Razafimamonjy dia isy ny fotoan-dehibe ho tanterahana eto amin'ny katedraly Analakely amin'ny faha-4 ny volana Aogositra ho avy izao ho fandraisan-tanana ny mpitandrina sy ny fianakaviany raha ny fanamariana izay noentin'ny filohan'ny komity fandraisan-tanana ny mpitandrina. Tena zava-dehibe, fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana anankiray ny fandraisan-tanana ny mpitandrina. Rehefa novidian'ny tanivo fiangonana FJKM katedraly Analakely tamin'ny anakatoko fandraisana ny mpitandrina Dina Razafimamonjy dia amin'ny faha-4 ny volana Aogositra telo amby 2024 amin'ny sivy sasany maraina no niroso ny fandraisan-tanana azy ny fiangonana. Amin'ny fotoana io zany dia fotoam-pivavahana lehibe mihitsy ary atsoina ny zanak'ampelezana ny letra sy ny taranaka eto anivon'ny fiangonana FJKM katedraly Analakely. Zavatra maro natao amin'io, misy ny fampisehoana azy ampabemasy zany an'izy mianakavy ary eo koa ny fanomezana ny fijoroan'ny fiangonana amin'ny fahavononany miara-iasa amin'ny mpitandrina mianakavy. Ny tena foto-keviny zany dia ny fanehoan'ny fiangonana ny birao fiangonana miara-iasa amin'ny mpitandrina mandritra ny fotoana maro. Ny komity mpanomana moa dia mivory tsy tapaka mikarakara izany fotoan-dehibe izany. Araky ny fitsipiky ny FJKM Ratsiahivina dia ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano no manendry ny mpitandrina amin'ny fitandremana Analakely. Tamin'ny herintaona no natolo ny synodam-paritany amin'ny fitandremana Analakely ny mpitandrina Dina Razafimamonjy ka dia feno herintaona izao no nizaran'ny raharaha ary dia tonga amin'izao fotoana andraisan-tanana azy izao ho fanehoan'ny fiangonana ny fiarah-miasa aminy. Fivavahana lehibe no tanterahana teny amin'ny FJKM Ambonloha io maraina io izay notarian'ny mpitandrina amin'ny vato-toerana. Vory marobe ireo mpino kristiana satria dia fotoana miavaka ho an'ny Dorcas eo amin'ity fiangonana ity izany izay mankalaza ny faha-100 taona nisiny. Voninahitra moa an'Andriamanitra satria tanteraka soamantsara zany ny fanamarina ny ivon'ny Jobily fa 100 taona ny orena ny sampana Dorcas eto amin'ny FJKM Ambonloha ka dia ireto zany zay vitsivitsy moa zany zay miperapetraka eto amin'ity seza ity ho fanamariana izany taon Jobily izany fa tena feno voninahitr'Andriamanitra ny fotoana rehetra nahafaly miteraka fifaliana anaty be dehibe fiadanana ary indrindra ihany koa ery hoentina manohy indray ny asa satria ny asa tsy mifarana raha tsy efa miverina eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy izay efa manomana ny tsara lavitra fa tsy vato tahaka an'izao fa andeha lalana volamena ho voninahitr'Andriamanitra ka dia zay zany no teny hoentina mampahery antsika rehetra dia ho azy irery ny voninahitra. Fandaharam-potoana moa zany raha sitrapon'ny tompo ohatra zao amin'ny faran'ny volana eo dia isy ny tafika masina lehibe atao ery Ankazomanga zay zany aloha dia avy eo moa efa nambara ihany lay fionambe ny antsiranana amin'ny volana septambra miteo ihany hoe ahoana ny fahazoana miomana amin'izay dia fa ny lehibe indrindra zany dia ny ray volana sampana Dorcas amin'ity volana amin'iny volana Aogositra ho avy iny ray volana izay miandry asa betsaka tokoa avy amin'ny vehivavy kristiana eto amin'ity FJKM Ambonloha ity. Nisy ihany koa ny fitokanana zava-bita izay tsangambatony ity Jobily ity. Fiangonana ity no nataon'ny Dorcas mba ho tsangambato ny faha-100 taonany ary dia hotokanantsika izany ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Araka ny fantatra dia isy ny tafika masina izay tanteran'izy ireo atsy ary ny fanomezan'ny ireto Dorcas ny FJKM Ambonloha ireto izao fankalazana ny Jobily 100 taona izao dia misy ny fikasana andeha ho an'ny antsiranana.
Ny tanàna ny Moramanga no nisafidian'ny pasteur Mayola Mivady sy ny ankonany ary ireo mpiarady aminy no tsy dina ho maraisa-botsy ka nisy ny fitaovana lehibe izay notanterahana tany an-toerana. Vahoaka spiny marobe avy eo amin'ny fiangonana Apokalipsy Moramanga ary vahiny manankaja sy visy miaramila moa no tonga nanotrona izany. Marobe ihany koa ireo olona avy any amin'ny faritra mandinina no tonga nanotrona ity mpitandrina ity. Io fotoana io no nalorana ireo fanamafisam-peo izay mitetina 5 tapitrisa ariary ho an'ny fiangonana Apokalipsy Moramanga. Araka ny fantatra dia izy ihany koa ny conférence lehibe izay ho tanterahany ity mpitandrina ity eto Antananarivo. No mafisy ny pasteur Mayola hatrany fa mizotra makany amin'ny fahatanterahanyilay faminaniana azony 17 taona lasa izay ny toetra rà amin'izao fotoana izao. Nanetriketrika tokoa ny fankalazana ny isan-keritaona ny sondamparitany Arivomamy vaovao tamin'ity taona ity. Ny fiangonana FJKM Mangatany no nandray izany isan-keritaona moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 12 taona ny orenan'ny sondamparitany Arivomamy vaovao ity. Nisy ny filaharam-be nataon'ireo mpianakavin'ny finoana ao amin'ny sondamparitany. Kristana maro ihany koa no natanteraka izany. Rehefa tonga teny amin'ny FJKM Mangatany moa vao nitanterahana ny fitokanana ny fiaran'ny sondamparitany vaovao ka nitarika ny fotoana ny solitena vao amin'ny profoben'ny FJKM dia ny mpitandrina Hubert Rakotarvony. Taorianan'izay rehetra dia nirosy tamin'ny fanampapavahana ireo mpivory ka nitarika ny fotoana ny président synodaly sy ny efralahin'ny mpitandrina. Marina fa izao etsika izao moa dia nampifandraisina indrindra amin'ny fankalazana ny 17 taona ny orenan'ny FJKM mpitandrina sy katekista ary kristiana maro ihany koa no tonga nanatrika izany. Ny Rotary Club Ivandry no anisan'ny santatra ny resaka Resto du Cœur na ny fampisakafoanana olona maimaimpona amin'ny toerana iray raha ny eto Madagasikara. Androany toy ny efa fanaony dia nizara sakafo an'ny olona sairana 4,000 izy ireo ka niteto amin'ny fokotanin'ny Ivandry no nisitraka izany tamin'ity indray mitoraka ity. Androany zany Rotary Club Ivandry miaraka amin'ny fondation Telma zara sakafo 4,000 repas zarena androany voalohany taty Ivandry zary dia 30e édition tamin'ity andro ity dia mariaka sara fa androany 100,000 repas ny zara sakafo ny zaranay hatramin'izay 100,000 mandritra amin'ny taona sy tapany maromaro ny fokotany voatety zany. Manaraka ny volana septambra na ny Tanjombato zay na ny Ndraharo zany ny anao Resto du Cœur indray dia fiara-miasan-dramoa miaraka amin'ny fokotany miaraka amin'ny reponina zakatsika maro dia maro dia hitako moa fasahirana ny toerana ty Ivandry fa ny olona zany mieritreritra hoe ty Ivandry marina hoe Bevilady marina koa tsika mahita betsaka ny olona sahirana ty Ivandry. Tokonony eto amin'ny Ivandry moa zany dia misy 22,000 dia anatin'ilay 22,000 etseran'izay ny tena misy manitra hitanay mihitsy ireo listre ireo dia zara tike zay herinandro lasy 4,000 ny zarainay tike zany 4,000 tike zaraina dia tena maro mihitsy ny olona sahirana fa ambadika koa tsika mahita fa misy ireo tanimbary sy ireo trano misy sansasi misy trano azo ambadika. Ny sady manjaty ireo ankizy mpianatra nomena sakafo teto ary hita teto ihany koa ny lehibe sy ny zokiolona. Maro ireo tetikasa vinavinain'ny Rotary Club Ivandry tanterahana. Anisan'izany raha ny voalaza ny levée de fonds izay etsika atao azahoana vola hatramin'ny 300 tapitrisa ariary raha ny voalazan'ny filohan'ny Rotary Club Ivandry ho fanampiana amin'ny fanarenana ny EPP Ivandry. Ny fotodrafitrasa vaovao izay atsangana dia heverina fa azaka mpianatra 700 hatramin'ny arivo ano any. Nidina teny amin'ny arabe ny fahaleovantena teto Analakely androany ny avitra ho an'ny firenena. Fihetsiketsehana izay naparitaka ny mpitandro filaminana tany bomba mandatsa-dranomaso. Vokany iray naratra ary olona roa ny voasambotra ny mpitandro filaminana. Ankoatra io dia nirofo ny mpitandro filaminana ihany koa ny fanamafisam-peo izay nampiasain'ny mpanao fihetsiketsehana. Sy nampihemitra ny atoko avitra ho amin'ny firenena nefa ny fisian'io fifandonana io. Ny mpitarika izay tazana trano teny toerana ary nanamafy ny fitakiana ny tokony hanatanterahana fifidianana ary mitaky ihany koa ny fanofanany rafitra izay misy amin'izao fotoana izao. Ny hetsika izay natao androany aloha hetsika tsy efa nairana fa tongoty dia hetsika roso. Izay dia mihetsika ampilaminana ny zavatra neritreretinay atao. Dikan'izay zany rehefa fantatra reo nahita teo nareo mpanao gazety maro ny mpanao gazety nanatrika teo aminay zao dia famoretana ireo herim-pamoretana mbola misy amin'izao fotoana izao. Satria raha ohatra ka nieritreritra ny anao fifidianana ary zareo ndroandro sisa ny andrasantsika n'izany daty fifidianana izany tsy misy asa dimy
fa mbola datiny fanaovana propagande zao tsy mbola misy décret nana foana n'izany datina propagande zany raha izay tsy mbola misy décret ihany koa nana foana ny daty mpifidianana amin'ny 24 jolay. Mazava le hery famoretana atao eto amin'ity firenena ity fa ny avitra ho an'ny firenena tsy matahotra hery famoretana ny rotsaka anavitra izahay ka manefatra amin'ny ainay io ho an'ny taranakay fa tsisy ilana amin'ity firenena ity raha tsy andray andraikitra antsika rehetra anavitra an'ity firenena ity fandrovana ny takina teto fa tsy fandrobana mandrobana atao eto amintsika miteny zao fantatra daholo ny adalana ataon'ny mpitondra fanjakana rehetra tsy manaiky azany ny avitra ny firenena fanomboana ny androany ary tsy mitsahatra io. Rehefa tsy tanteraka ny fifidianana ny 24 jolay dia mitaky ny tokony hamerenana ny vola 50 tapitrisa ariary izay tsy maintsy noefan'ny kandida hifaninana ho filoham-pirenena ny kandida Lazara Zafiarson. Ny atoko avitra ho an'ny firenena izay milaza fa ilaina ny fanovana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ary mitaky ny tokony isian'ny rafitra vaovao hikarakara fifidianana. Laza koa ity atoko ity fa noe hatrany ny hetsika izay tanterahan'izy ireo eny Analakely mandra-pisiny izay rafitra vaovao izay. Nosamboro mitandro filaminana ny maraina teo Andriamatoa Lazara Zafiarson mpitarika ny hetsika izay karakarainy ny antoko avitra ho an'ny firenena no sady kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tany amin'ny manodidina ny 10 maraina fotoana izay nanombohan'ny hetsika teny amin'ny kianja 17 Mey teny Analakely naparitaka mitandro filaminana ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso. Olona enina ny naratra ka ny 4 vehivavy ary nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny voatifitra tamin'ny balafotsy na bala blanc tandrifo ny fehany sy ny tongony. Nandritra io ihany koa ny samborany teo anivon'ny Nemoraika ny Andriamatoa Lazara Zafiarson niaraka tamin'ny olona 7 anisan'izany ny mpiambina azy iray. Avy hatrany dia nentina teny amin'ny tobon'ny zandarmarim-pirenena teny Betongolo atao fanajiajiana izy ireo. Fitarihana fihetsiketsehana tsy nahazoana lalana fa nohatohanana amin'ny filaminam-bahoaka fanopana sy fikasihan-tanana mpitandro filaminana nandritra ny hetsika izay notanterahana omaly no antony nisamborana n'Andriamatoa Lazara Zafiarson sy ny namany araka ny fanazavana nentin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny zandarmarim-pirenena. Araka ny fantatra ihany koa dia hotazomy mitandro filaminana izy ireo mialohan'ny hanolorana azy ireo eny anivon'ny fitsarana. Ny ataondro teo dia tsy nijanona teo anivon'ny kianja 13 Mey Analakely ny mpanao fihetsiketsehana. Nisy apahany tamin'izy ireo ny tonga teny amin'ny manodidina ny tombon'ny zandarmarim-pirenena teny Betongolo. Manoloana io dia no hamafisina amin'ny fitandrona ny filaminana teny toerana. Raha fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany takin'ny antoko avitra ho an'ny firenena no tanterahana dia fidirana ponja no azon'izy ireo. Niditra ponja vonjimaika eny amin'ny fonjana Tanimora ny kandida natolotra ity atoko ity Andriamatoa Lazara Zafiarson niaraka tamin'ireo olona 7 mpiambina azy ary nisamborina niaraka taminy teny Analakely omaly 13 Jolay. Tokony tamin'ny manodidina ny 2 ora no tonga teny amin'ny lapan'ny fisarana nosy ny fiara-nitondra n'Andriamatoa Lazara Zafiarson sy ny namany. Avy hatrany dia niatrika amin'ny fampanoavana izy ireo ary tany amin'ny 3 ora no nivoaka ny didy izay navoaka amin'ny tsara ary tamin'io ihany koa nanaova mitandro filaminana fihaonana tamin'ny mpanao gazety ary nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny fanapa-kevitry ny fitsarana. Nanoatoana ny fifamoivoizana ary efa saika nisy misy aza andehan'olona anao fandrobana. Voalohany aloha dia tsisy ny ataontsika fanomezan-dalana mikasika ny alatsinainy iny. Voatery izay atao fitandronana filaminana izay amafisinay foana fa ny anjara andraikitra anay amin'ny mampitandro filaminanay dia mitandro ny filaminana sy ny fandriampahalemana miaro ny olona sy ny fananana. Hita nefa tamin'ny latsinainy eo voatohitoina ny filaminana, voatohitoina ny fifamoivoizana, voatohitoina ny asan'olona satria Analakely dia fantatsika fa ifamoivoizan'ny fiarakodia, ifamoivoizan'ny olona, ifamoivoizan'ny takalo ara-barotra. Betsaka nefa tsy niasa. Voatery nanidy ny mangazay. Betsaka mivarotra madinika eny amoron-dalana, voatery nangorona ny entana izay misy faty-antoka, izay misy fiantraikany amin'ny fiainana. Eo anatrehan'izay dia niraisina ny andraikitra dia niravana iny fihetsiketsehana iny. Efa nisy ny fampitandremana hoe izay mitarika olona hetsiketsika andalambe dia tompona andraikitra tanteraka amin'izay fisary vovorona mety hatrangana io fitondrana olona andalambe io.
ny atalata dia mbola nisy ihany ary izahay moa tsy miasa fotsiny hoe mandahatra miaramila na polisa gendarme fa misy ihany koa ny ataontsika hoe le mandeha renseignement tena zay efa nahatsikaritra fa efa misy miomakomana hanao ny fandrombana dia voatery nanao an'iny arrestation izy. Mikasika ny fomba nisamborany G6 n'Andriamatoa Lazara Zaferson Maly dia nitondra fanazavana ny lehibe ny CIRGN. Ny fisamboran'olona dia miakina amin'izay ataontsika hoe réaction'olona eo am-panamborana azy sy ny réaction manodidina. Raha tsotsotra moa hoe andao ianao fa mandeha izy dia mandeha totsika hoe amin'olo mala zany zay nilazana azy. Fa raha misy kosa résistance fanoerana dia tsy maintsy mampiasa zay ahafahana mitondra azy ny tandrony filaminana. Ka izay ny antony mahatonga an'iny nisy ny fanoerana, nisy ny résistance na teo amin'ilay olona na teo amin'ny olona nanodidina azy. Ny zavatra tsy maintsy natao dia mitondra aingana dia aingana reny olona reny niala ny toerana iny satria raha naharitra teo iny dia mety hiteraka zavatra hafa. Fitarihana fihetsiketsehana tsy nahazoana lalana fa notohanana ny filaminam-bahoaka, fampana sy fikasihan-tanana mpitandro filaminana nandritra ny hetsika izay notanterahana ny alatsinainy lasa teo no antony nitazomana n'Andriamatoa Lazara Zaferson. Toy izao kosa ny nambaran'ny filohan'ny atoko avitra ho amin'ny firenena taoriany ny fivoahan'ny fanapa-kevitry ny fampanoavana. Tsy misy sahatra ambara avitra ho amin'ny firenena foto-kevitra avy anjoloanay reny sahatra tsotra fotsiny hoe reny décision voaka fisaoranay ny fitsarana satria vetivety kely ihany amin'ny somaly antsika dia mionetanay ny fitsarana. Arak'izany dia ny zoma ho avy izao no anatanterahana ny fitsarana ny raharaha Lazara Zaferson. Amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana jolay ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana ho an'ny kandida Lazara Zaferson sy ireo mpiaradia aminy miisa 7 mirahalahy nosamborany mpitandro filaminana avy amin'ny Hémorragie ny talata 3 amby roapolo jolay lasa teo. Tsy nahazo fahafahana vonjy-maika izy ireo ary mbola niverina ny tanana any amin'ny fonjana Tanimora. Androany moa no niatrika fitsarany ity kandida ny atokafitra amin'ny firenena ity sy ny mpiaradia aminy ka naharitra ora 4 ny fianoana azy ireo. Zay koa moa zany tao anatin'izay nangataka fahafahana vonjy-maika satria tsy voaka androany ny didy dia teo moa zany hitantsika tsy voaka androany ny didy fa amin'ny alatsinainy dia ny fahafahana vonjy-maika moa tsy nahazo sika zany dia miandry ny didim-pitsaranatsika. Nisafidiny tsy haneho hevitra ny avy amin'ny antoko avitra ho an'ny firenena fa hiandry kosa ny valiny ny didim-pitsarana. Ambarany avitra ny firenena fa mila fitomina fotry mangataka voaka fotoany apetraka ambany faindren'ny fitsarana ny didim-pitsarana. Vesatra hitazomana azy ireo ny fanatanterahana fihetsiketseham-bahoaka tsy nahazoana lalana teny amin'ny 13 May Analakely ny 2 amby roapolo sy 3 amby roapolo jolay lasa teo. Ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ary ny fanevadevana mpitandro filaminana. Hitady vahaolana manoloana ny tsy fitovi-kevitra amin'ny fanatanterahana fifidianana nambaran'ny filohan'ny teteza Mitandra Rajoelina fa antondriany any Tanzania. Ifampidinika amin'ny filoha tanzaniana Andriamatoa Jakaya Mrisho Kikwete izay sady filohan'ny troika ny SADC ny tenany mandritra ny dia any Tanzania araka ny fanambarana netiny. Irahantsika malala, irahantsika mahita ankehitriny ny tsy fitovi-kevitra eo amin'ny fomba anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Amin'ny mahafilohan'ny teteza mitantenako dia voalohany andraikitra sy ny adiditra maintsy ataoko. Ny voalohany dia voalaza ny lalam-panorenana fa tsy maintsy miafifatratra ny fiandrianam-pirenena Madagasikara ny tenako. Faharoa, manoloana ny toetra raha misy dia tsy maintsy mikatsaka sy mitady ihany koa vahaolana amana ny olana misy eto amin'ny firenena. Noho izany dia anainga ny tenako zao amonjy ny fotoana ny fanomezako ny fanomezanay dia ny tenako sy ny filohan'ny tanzaniana zany hifandinika iresaka ankitso-po mba ahafahana mahita vahaolana amin'izao zavatra mitrangy eto Madagasikara zao. Zavatra tsara fantatsika fotsiny dia ny hoe ny JIC izay tonga teto Madagasikara dia nivoana ambassadeur. Ny troika
dia nivoana filoam-pirenena ka filoam-pirenena samy filoam-pirenena zany no iresaka manoloana amin'ny olana misy eto Madagasikara. Raha tsy ivina dia anisan'ny manana andraikitra goavana ao anatin'ny fanatanterahana ny dravitra izay naroson'ny JICM amin'ny filohan'ny tetezamy Tandry Rajoelina izay mitaka ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra hatramin'ny faran'ny volany Jolay 2024 izao. Takin'ny vondrona mpanelanelana ny amoahan'ny filohan'ny tetezamy Tandry Rajoelina didy tsy volana ny tsina ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana mba ahafahan'ireo kandida mirotsaka ho filoham-pirenena ny sintona sitrapo ny filatsako-fidiany. Anisan'ny takin'ny JICM ihany koa ny amoahan'ny filohan'ny tetezamy didy tsy volana anavaozana ny rafitry ny fisarana manokana momba ny fifidianana. Takina toy izany koa ny ilazan'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy misy fepetra ny fisitahany tsy ho anisan'ny kandida filoham-pirenena ankisim-po ary tsy miankina amin'ny fialan'ny kandida hafa. 10 andro melohan'ny farana amin'ny fepitaona napetraky ny JICM. Tsy mbola nisy tamin'ireo teboka telo ny antefana tamin'ny filohan'ny tetezamy ireo ny totosa ary izao anainga ifampidinika amin'ny filohan'ny troika ny SADC ny filoha tanzaniana Andriamatoa Jakaya Mrisho Kikwete izao Andriamatoa Andry Rajoelina. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny fiajijiana ny tetezamy dia ny alarobia ho avy izao no hiverina tanindrazana amin'ny filohan'ny tetezamy Andry Rajoelina. Araka ny nambarany teny Ambohitsiroatra androany dia amin'io fiverenana io no hita fary amaly ny fanontanian'ny mpanao gazety ny tenany. Olona telo no voaroroy amin'ny fiketrehana ny sabotsy mainty voalaza ho tanterahana ny andro ampitso raha araka ny fanazavaniny avy eo amin'ny mpitandro ny filaminana. Efatratra akatazomin'ny komandin'ny zandarmaria pirenena eto Antananarivo ny roa amin'izy ireo izay atao famitorana ka polisy manam-boninahitra avy amin'ny zandary. Mbola karoana kosa ny olona fahatelo. Arak'izany araka ny nambaran'ny lehiben'ny fari-padian'ny zandarmeria eto Antananarivo izay ny colonel Florence Rakotomana dia tsisy tokony atahoran'ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina mahakasika io andro rapitsy io fa dia ho voafehin'ny mpitandro ny filaminana ny toedrarà. Na izany aza nefa dia tokony ho mailo ihany ny rehetra ka ampandriaingana ny mpitandro ny filaminana amin'ny larina maitso 017 na ny 119 raha misy zavatra mampiahiahy. Hoe inona marina ny zavatra hitranga ao Antananarivo ao. Moa ve dia zavatra isy raha mandrika ao na dia tena isy zavatra tsy azo iainana. Teo anatrehan'izay zany dia mitady hevitra zahay ato amin'ny EMO dia tapaka ny hevitra fa aleo atsoina ny mpitarika io fihetsiketsenim-bahoaka io. Dia natsoina moa zareo omaly dia solotena ny tonga teto izay sorako an'izareo manokana satria dia resaka tamin'ny piralaina tamin'ny fitadiavana izay tsy isiny savorovoro ny resaka tamin'ny maraina. Araka ny hena sy ny renseignement sy ny information rehetra tonga dia mety hisy andehan'olona anararaotra ka hitifika ny amin'ny vahoaka anipiky grenady amin'ny vahoaka dia ho lazaina fa izahay atao amin'ny fitandronan'ny filaminana no manao izay. Izay tetika izay dia hoe atao izay hampisy maharatra sy maty be indrindra dia mety hisy ny fiantraikany amin'ny raharaha-pirenena. Tiako ny milaza amin'ny vahoakana Antananarivo fa na eo aza zay fifampiresahana izay dia mandray andraikitra feno zahay an'izay mety hitranga indrindra fa raha-pitso koa afaka manao ny fiainana ara-dalàna na ny mpivarotra na ny mpandehandeha eto Antananarivo. Nefa kosa tokony ho mailo ary ampandeha ny amin'ny fitandronan'ny filaminana amin'ny lalana tariki 017 zay zavatra mampiahiahy. Nanazava ihany koa ny colonel Florence Rakotomana fa efa nanome toky ireo olona hikasa hanao fihetsiketsehana rahampitso fa dia ho foanana ny fiakarana eo ny Ambohijatovo. Namaly moa izy hoe ty zahay misy zany ny colonel fa zahay dia ho anatin'ny fiarovana zavatra zay voalazana teo ka zahady zaho ozy zay mpitarika an'io dia nanapa-kevitra fa tsy hoe ny Ambohijatovo. Raha hoeny dia samborinareo
fa izay a dia tsy hoe ny ambozatovo mihitsy. Tsy tomponantoka amin'ireo vondrona politika mikasa anao fihetsiketseham-bahoaka entina hitakiana ny fampiarana ny feikevitra tapaka ny mpizaika nandritra ny fivoriana ny tanterahany FFKM ny volana May lasa teo ny FFKM raha nambaran'ireo filoham-piangonana anivon'ny dirafitra rahampivany androany. Mijanona eo amin'ny fampihavanana ihany no andraikitry ny FFKM ka ireo sosokevitra nivoaka tamin'ny fivoriam-be teny Ivato dia fanapa-kevitra avy amin'ny mpizaika fa tsy ny FFKM akory. Ampion'ireo solitena telo avy amin'ireo mpifanandrina ara-politika 4 amin'ny rahala mianaka dia ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ireo filoha teo aloha Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka ary Xavier ny FFKM. Tafiditra ao anatin'ny fizorana ao amin'ny asa fampihavanana tanterahany'ity rafitra rahampingonana ity izao araka ny fanambarana nataony'ity rafitra ity androany. Nampanantena ny FFKM tamin'ny famaranana ny fivoriana fampihavanana teny Ivato fa ampiona ny filoha 4 amin'ny rahalahy. Natao zany tamin'ny 3 Jolay lasa teo fa voafetra ihany ny zavatra vita satria tsy tonga ny iray na dia nanezaka ny anatrika azy. Toizana ny ezaka efa natomboka amin'ny alalan'ny fampionana ny solitenan'ireo filoha 4 aloha mba hanao dinikasa fandalinana ireo hevi-baventy samihafa voarakitra ao amin'ny feikevitra nataon'ireo mpivory teny amin'ny CCI Ivato. Ho fanatanterahana zany dia ny angaviana hanolotra solitena telo avy ny filohan'ny tetezamita sy izy telo mirahalahy filoham-pirenena teo aloha. Ireo soliten'ireo no ifampidinika amin'ny solitenan'ny FFKM momba ireo feikevitra vitan'ny mpivory teny amin'ny CCI Ivato. Tsy manafoana ny fikasana amin'ny fampionana any filohan'ny tetezamita sy ireo filoha telo teo aloha ity fiona irana amin'ny solitenan'izy ireo ity raha ny fanamarian'ny FFKM hatrany. Tsy nety anono izay olona iverina fa tomponantoka amin'ny tsy fahatanterahany fampionana ny izy 4 amin'ny rahalahy ny 3 Jolay lasa teo ny FFKM. Mifameno amin'ireo asa ny palenanelana iraisam-pirenena ny asa fampihavana tanterahany FFKM raha nambaran'izy ireo hatrany satria ny fihavanany eo amin'ny samy fanandrina sy ny malagasy no hitondra amin'ny fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny fanapa-kevitra ifanarahana entina mamany krizy eto amin'ny firenena. Mampitandrina ireo olona ny ambasady Amerikanina mety isian'ny fihetsiketsehana rahampiso. Raha araka ny fanambarana navoakany dia manodidina Natsahamanitra, Ambotsirohitra ary Ambozatovo no hitrangan'ireo fihetsiketsehan'ireo izay fanambara mpitandro filaminana malagasy. Mety hitarika olona maro ireo fihetsiketsehan'ireo ka mampilaza ny maso-ivoho Amerikanina fa tokony tsy handeha amin'ny centre-ville ireo teratany Amerikanina arak'izany mba ialana amin'ny olana mety hitranga. Nampatsiahiviny tamin'izany fa na dia voalaza aza fa atao mpilaminana amin'ny fihetsiketsehana iray dia mety hivadika korotana tampoka antony tokony hitandreman'ireo Amerikanina. Nambarany ihany koa fa ho fitsonjovana ny fiarovana azy ireo dia tokony hanaraka ny vaovao eto an-toeran'ireo Amerikanina mba hahafantarana zava-misy sy ny zavatra mety hitranga. Raha nahina ny isian'ny korotana androany sabotsy na ny hoe fikasana ny ampiso sabotsy mainty ety Andrenivohitra dia ny lamina toy ny isan'andro ny fiainan'ireo mponina teto Andrenivohitra. Raha ho an'ny Tetsy Analakely manokana dia ny toy ny isan'andro ny fiainana ary ny sokatra avokoa ireo toeram-pivarotana sy magazay lehibe amin'ny manodidina ny lalan'ny fahaleovantena ny androany maraina. Toy izany ihany koa ireo mpivarotra an-dalambe izay nanohy hatrany ny asa fiveloman'izy ireo. Dia raha sanatrika misy korotana dia inona fa nareo tsy mieritreritra hoe isy korotana androany sa? Tsy mieritreritra hoe isy korotana. Za io tsy nahafantatra hoe misy mbohemy fotsiny hoe misy dia izay tsy varotra foana fa tsy raha moa misy zany dia mamborona vera ohatra misy ny sabory ny fivelomana. Nambaran'ireo mpivarotra trano moa fa isan'andro dia sara raha misy ny tsena ka tsy izay andro iray mbola hina no hanajanonan'izy ireo ny asa fivelomany. Raha misy io izy ireo ny korotana dia mangorona entana ary mifindra toerana marotana ny entana fotsiny ihany izy ireo. Arak'izany dia ny lamina tsy nahitana korotana ny teny Analakely sy ny manodidina ny tamin'ny androany maraina ary tsy nahitana ihany koa olona ny tangorona na ny vorivory teny an-toerana. Tamin'ny ankapobeny dia ny lamina ny teny Ambozatovo raha no heverina fa isy ny sabotsy mainty androany izay fidinina an-dalambe miaraka tamin'ireo mpanao politika sy ireo vahoaka mpanaradia azy.
lalohalo io fihetsiketsehana izay nokasaina ho tanterahana androany io dia nandray andraiky no ireo mpitandro ny filaminana ka ny maraina teo dia efa nisy ireo mpitandro ny filaminana tonga teny Ambohijatovo. Hitany famezivezy manodidina ny renivohitra ihany koa izy ireo nijery akaiky ny filaminana manodidina. Toraka izany ihany koa no teny Ampitsahamanitra izay nanisany toerana saika amoron'ireo mpanao politika vahoaka. Azo lazaina fa nilamina tamin'ny ankapobeny nanoho ny fiainana andavanandro ireo mponina sy ny asa mandraharaha. Araka ny loharanom-baovao ihany dia ny maraina teo no nampalaza ireo mpanarady azy ireo mpanao politika saika hidina an-dalambe ka ahemitra ny fihetsiketsehana izay nokasain'izy ireo atao. Le fihetsiketsehana tokony natao anohanana ny fihekevitry ny mpizaika izay nokarakarain'ny FFKM fa tsy fihekevitry ny FFKM izay nokarakarain'ny mpizaika dia tokony natao tamin'ny sabotsy teo iny kanefa kosa moa nifampiresahako tamin'ny Moregy ary ny conférence de presse nataon'ny Moregy ny alarobia izy iny milaza hoe misy terroriste eto Madagasikara, misy mpanororo tady anao fihetsehem-bahoaka dia amin'iny atongavan'ny korotana, misy grenady any, misy bomba, misy kalaknikov rehefa nare an'izay zay nangataka nanao fangatahana tao Antsahamanitra avetrany alohana zareo nanao an'io fangatahana io dia fa ny zavatra nampiasainay dia ny hoe zay ao Antsahamanitra no anao mbola tsy manao Ambohijatovo zay na dia nilazan'izany ary itya ny fahazoandalana ny arivan'ny zoma voazonay avy any amin'ny préfet tsy dia fatosoan'ny préfet kosa le izy moa satria mbola nisy an'izay le resaky ny Moregy zay moa tsy fantatra moa izy marina ny tena tatana Antananarivo fa amiko tokony préfet no malala ny lalàna amin'ny fomba fanaovana ny zavatra io kanefa mo dia demande d'autorisation ny ilainy tena anaovako demande d'autorisation rehefa nanazava ny préfet ary za mitovy hevitra amin'izay lettre d'information natao satria Antsahamanitra tompoko dia kianjan'ny Zatovo ary kianjan'ny Zatovo dia misy tompony io fa tsy hoe ampanjakana amin'ny herin'ny sabotsy zay dia hanao ny fihetsiketsehana zay tokony nikasaina tamin'ny sabotsy teo fa mandrapatonga an'izay dia zay efa nanambara hoe sambory aloha le terroriste raha ny fahinoko azy teo ange dia fa sady efa misy information misy fivoriana miafina tany ananina tany misy grenady efa fantatra ny misy azy misy bomba misy kalaklikov tokony samborana zao dia hita hoe izy marina moa no tena tokony andraikitra amin'ny zavatra zany amin'izay zay milamina manao ny fihetsiketsehana iny. Efa taona lasa zay nandritry ny alatsinainy mainty izay nitrangany fa 12 ny volana Janoary 2024 dia anisan'ireo niara-ny fandrombana ireo fivarotana lehibe toy ny teto amin'ny sitika Behoririka izay mivarotra fitaovana informatika, finday sy teknôlôjia vaovao samihafa. Tamin'ity androandroany ity izay voalaza fa ho sabotsy mainty dia nanohy ny asa fitadiavana ataony isan'andro ihany ireo mpivarotra teto amin'ny sitika saingy nisy kosa ny fepetra manokana izay noraisina. Ia nandeha tokoa ny resaka hoe misy samedi moara moa androany ao anatin'ny hoe mampivarotra anay dia tsy maintsy misy fepetra tsy maintsy raisina eo anatiny dia ny voalohany indrindra mandeha hoe ny resaka information mandeha zany tsy maintsy miheno izay hoe inona mety zavatra mitranga any ambadibadika satria izay koa dia mandefa olona mba mijery an'izay zavatra izay ny ambadika donc ka tena misy izay zavatra izay tsy maintsy mandeha fepetra izay manakatona ny tsena satria ny zavatra olana matetika dia hitanareo ihany hoe misy fahadombana kajarajary resaka fanaovana izay nisy natahorana amin'izao fotoana izao. Fandraisana samy varotra indray moa ny sitika misy sécurité manokana dia rehefa ohatra ka mitranga ny olana tampoka ohatra ny savonivorany ambadika any dia ny tompony tsena mihitsy ny tompony sitika mihitsy no mandeha fepetra ao anatiny manakatona ny tsena betrany. Nisy atrany koa ireo mpitandro filaminana nanao patrouille teto amin'ny manodidina sy nijanona teo amin'ireo toerana mafana na ahina isina korotana.